Andiamo tu, Kiramatoisa, Kiaranyasa eto amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Isika namana mpanao gazety. Arabaina tonga soa eto amin'ny rida ho an'ny dinidinika fianakaviana fohy amin'ny fianakaviantsika vaovao izay ampitainareo amin'ny mpiarabelantsika. Zao raha tiako volagnanareo. Voalohany, lava lala miamby atsika amin'ity ady coronavirus ity. Hitatsika ihany ny ezaka bevata fanatao teto amin'ity tany malalatsika ity. Izay ezakanao izay tarihy filoham-pirenena ary miaraka amin'ny gouvernemanta manontolo. Anday ohatsy fampiadona ny vols commerciaux, fanatsarana ny fitsabona amin'ny fampiasana CVO, fametrahana toera fitsabona COVID-19 eto Antananarivo na any Toamasina, fanafarana fitaovana famelomana aina zany hoe respirateur, concentrateur d'oxygène, l'équipement de protection individuelle, fampitaovana ny ambulance izay iasatsy ary ny raha maro izay tsy voatanisa ataon'ny gouvernemanta filoham-pirenena. Mbo mitovy daty vahaolana miaraka amintsika miasa andro aman'aly ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta manontolo daty vahaolana amin'ny ady lehibe ataon'ny COVID-19 atritsika zao. Satria haitsika fa nisany tena ny matematesan'ny filoham-pirenena ny fanatsarana ny fahasalamana vahoaka ny vahoaka malagasy. Koa rary raha andraikitra tsikatsika iray avy araky ary magnaraky tsara ny fepetra fiarovana fitsaboana ny COVID-19. Mbo agnatiny ady lehibe tsika zao ity coronavirus ity. Ny ministère ny fahasalamam-bahoaka amin'ny niveau atia central zany aty ambony, any amin'ny région, any amin'ny district, commune sy ny fokontany dia miezaka mandray ny andraikitra ny tanjoky azy araky ny tomady ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta. Fa be natao zay ary ny fahavalontsika araiky avao ady amin'ny coronavirus. Zay nahatonga ny fangatahana teo reny nanoratsy taratasy safaranandro izay miombolana amin'ny reto mpiara-monina. Zay no azoko volany satria mandeha ny fotoa. Alohany amarano teniko dia isaorako ny mpiasa ny fahasalamana miasa mafy, isaorako ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta manontolo ary omeko ny secrétaire généraliko ny fitenena hitondra ny fanazavana fohy momba ny mpiara-miasa amin'reto mpiara-mirinafitra eto fahasalamana. Sota Andriamatonista nanome ny fitenenany amin'ny mahatokona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana azy dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no manolotra ireo sosokevitra hiatrehana ny ady amin'ny valanaretina eo anatrehan'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny republika. Miana iarahana amin'ny mpiantsehatra rehetra ireo sosokevitra ireo ary iarahana mitady ihany koa ny fanatsarana izany. Manome tolo-kevitra ny ministera fa ny filohan'ny republika sy ny prime ministre no mandray ny fanapahan-kevitra farany. Eny amin'ny CCO kosa no iarahana mandrindra ny asa atao. Hitantona amin'izany ady zany dia voalohany ny fehezana ny fikaritahan'ny valanaretina, faharoa ny ampihenana faran'izay kely indrindra
ireo ndao sy ny fahafatesana no ity areti-mandoza ity. Ireo paikady atao dia mizara roa mazava tsara: fanamafisana ny fisoloana ny aretina, prévention, fanatsarana ny fitsaboana ireo mitondra ny tsimbokaretina na aiaina mitondra ny tsimbokaretina nefa marary, zany hoe ny prise en charge. Raha ny fisoloana manokana dia hitantsika fa talohan'ny 20 martsa 2020 izay nahitana ny tsimbokaretina voalohany teto amin'ny firenentsika, efa niezaka ny fitondram-panjakana ny tily sy nanara-maso ireo mpandeha rehetra avy any ivelany. Efa tamin'ny fanombohan'ny volana febroary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fitaterana no namoaka ireo naoty sy fandrarana ary nanao ny mise en quarantaine nareo olona avy amin'ireo firenena niparitahan' ity valan'aretina ity. Natsaraina arak'izany ny fahamailona eny anivon'ny sistany, io no ataontsika hoe surveillance aux frontières, na seranam-piaramanidina zany na ny seranatsambo teto Madagasikara. Rehefa nisy kosa ny tranga voalohany dia niasa ihany koa tamin'ny fanaraha-maso ireo mpandeha tamin'ireo sidina rehetra isika izay nanomboka tamin'ny 20 martsa moa ireo sidinareo ka hatramin'ny 25 volana martsa izay nikatonan ny sidina iraisam-pirenena. Ny fahafito ka hatramin'ny 7 volana avrily kosa dia nisy ny fanomezana alalana ireo olona izay tafajanona teto an-drenivohitra n'ireo mesures de confinement ka nahafahan'izy ireo niverina tany amin'ny toerana niaviana. Tsy hoe famerenana sy fahazondalana niverina tany amin'ny toerana niaviana fotsiny anefa izany fa narahana fepetra ara-pahasalamana. Tao anatin'izany ny fitiliana manatona ny vahoaka, dépistage actif. Namafisina ny fitiliana teny anivon'ireo laboratoire. Natsaraina ny fandraisana an-tanana ireo marary na teny anivon'ny hopitaly na teny anivon'ireo toeram-pitsaboana fototra. Natao ny contact tracing ary namafisina ny fanentanana ny vahoaka ny amin'ny fisaboana rehetra, ny fitondrana artava, ny fanajana nelanelana remetatra, ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony, ny toromarika ny amin'ny anatonana tombom-pahasalamana raha misy mampiahiahy, ary ny fifisy amin'ny asam-pitsaboana mba tsy hisian'ny valanaretina hafa anampy ity coronavirus ity sy ny sisa. Fanamafisana ihany koa ny barrage sanitaire na ny poste de contrôle sanitaire. Nanomboka ny volana Jona dia napetraka ny fitiliana araka ny fisehoan'ny sorotraretina, dépistage ciblé. Natao hatrany ny fanentanana ny vahoaka mba hiarovana indrindra ireo olona marefo. Naroso hatrany ireo sosokevitra iadina amin'ity valan'aretina ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny fivoarany antontanisa sy ireo toerana nahitana tranga vaovao na iantsointsika hoe approche stratifiée. Ohatra ny zavatra nitranga tany Tomasina izay niarahantsika nanaraka sy niasa, eo ihany koa ny zavatra misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Napetraka ny laboratoire la deuxième mba ampitomboana ny fahafahana amin'ireo fitiliana ary nampiasaina ny machine Gen Expert izay efa nisy teny amin'ny faritra mba ho tonga dia vita eny amin'ny faritra avy hatrany ny fitiliana fa tsy miandro hoe alefa anty Antananarivo foana. Nojerena ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny asa rehetra natao iny foto. Nanomboka tamin'ity volana Jolay ity koa dia napetraka ny fanaraha-maso any an-trano ireo olona voatily fa mitondra ny tsimbokaretina kanefa tsy misy sorotraretina. Namafisina ireo toerana fandraisana ny marary ary hitantsika fa ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika ny fametrahana ireo centre de traitement toy ny Enivato, ny centre de dépistage CMC19 eny amin'ny village Voara ary ny fitoerana anaovana ny fitsaboana andrana raimaso lycée clinique izay mandray anjara feno amin'ny zaza rehetra zany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha ny eto Antananarivo manokana no asiana tsindrom-peo dia hitantsika fa eto zao ny valanaretina epicentre. Napetraka arak'izany ireo fandraisana an-tanana ny olona iahina manomboka eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra CSB arak'ilay atao hoe approche syndromique ka tonga dia mahazo fanafody ireo olona misy sorotraretina mitovitovy amin'ny Covid-19. Notohizana ihany koa ny fampitaovana ireo faritra hafa ivelana Antananarivo
mba ahafahany faritra tsiraray aby miatrika ity valanaretina ity araka ny tokony izy. Efa mikarakara ny fanomezana fahafahana ireo olona marefo toy ny diabetika anao fitiliana mety ilain'izy ireo miaraka amin'ny amadia ministera ary izahana ny kily ireo tsy mbola mahalala ny tenany hoe manana toe-batana diabetika. Tsara ho marihana fa ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanamafisana ny fahaiza manao ny mpiasan'ny fahasalamana dia asa mitohy ary mbola ho tohizana foana satria aretina vaovao izy ity. Misy raha teo koa ireo voka-pikarohana ara-tsiantifika mivoaka avy any amin'ny firenena manao ny fikarohana ary misy ny fivoaran'ny fahalalana ka ilaina no manatsaratrany mitolotra ara-pahasalamana sy ireo sosokevitra rehetra takina sy ilaina ahafahantsika mandresy miaraka ity valanaretina ity. Ohatra zany ny fampiarana ny critère de guérison izay vokatry ny fikarohana ara-tsiantifika ary naparitaky ny fikambanam-be resam-pirenena misahana ny fahasalamana manerana ny tontolo izao na ny OMS izay ampiarina eto Madagasikara ankehitriny. Ireo rehetra izay tsy voatanisa antsika eto dia nataon'ny ministeran'ny fahasalamana daholo ary niarahana misalahy mazava ho azy tamin'ireo mpiantsehatra rehetra na izay miankina amin'ny fanjakana na ireo tsy miankina amin'ny fanjakana. Niarahana ihany koa tamin'ireo mpiara-nampoka isa nantokony ary zany rehetra zany dia teo ambany fitarihan'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny republikan'i Madagasikara.